androandroany moa dia nana tena pahibabaso andro fitaovam-piadiana mahery vaika misa 7 sy arivo satria fantatrareo tsara fa Madagasikara dia miasa akaiky miaraka amin'ny vondrona afrikana na Union africaine zay soloany Ramatoa Hawa eto zany zay tafiditra indrindra zany fiaraha-miasa zany amin'ny fanatsarana ny fandriam-pahalemana hoe consolidation de la paix. Iny moa no mampatonga an'izany satria tsapa amin'ny firenena aty amin'ny vondrona afrikana ary indrindra koa eto Madagasikara fa maro loatra ireo basy sy mazava atao hoe armes illicites zany izay paritaka eny amin'ny fiarahamonina eny. Ndraindray dia misy fitaovam-piadiana miaramila izay fantatrareo fitaovam-piadiana mahery vaika izay lasa dahalo sy indraindray na misy nangadra na koa tanatina fandrombana tany amina toerana sasasasany-tany izay eo ampelantanan'ireo jiolahy. Dia fantatra ihany koa ankehitriny fa be dia be ireo toerana famokarana basy tsy ara-dalàna ary ny gendarmerie sy ny polisy pirenena moa dia mampanenjena an'izany indrindra izay no mamokatra basy mahafaty dia fa basy artisanal fa mitondra tokoa tsy fandriam-pahalemana na eny ambanivohitra zany na aty amin'ny tontolo andrenivohitra. Noho izany indrindra dia manana andraikitra sy adidy ny ministèren'ny fiarovam-pirenena miaraka amin'ireo ministère hafa toy ministère fitsarana, ministère filaminam-bahoaka, ny secrétaire fanjakana maître de gendarmerie nationale, ny ministère ny intérieur sy ny décentralisation miara-miasa akaiky amin'ny Union africaine eo amin'ny fomba hijerevana ny hetsika rehetrarehetra nangonatsika an'ireo basy mandeha tsy ara-dalàna ireo ary ahafahantsika manapotika azy ireo mba tsy hitondra fahafatesana hitondra ratra ary amin'ny vahoaka malagasy koa zany. Dia izay no maha-ngeza-be an'izao hetsika androany izao ary izao ihany koa dia mba hampahalalantsika ny vahoaka malagasy manontolo raha misy tranga fanamboarana basy tsy ara-dalàna dia tokony hifampilaza, tokony ilaza amin'ny mpitandro ny filaminana, tokony ilaza amin'ireo tompony andraikitra any amin'ny toerana samihafa any mba ahafahantsika mijery sy mandray ny fepetra rehetra anakanantsika an'izany rehetrarehetra izany.